Fanena ho ano miaraka aminao, ndao anokana minitra vitsy mba ifampahirezana amin'ity androany ity tsy fantatro izay tena olana mianjady aminao fa mino aho fa tena marobe any misy lisitra maromaro mihitsy any aminao any. Mety tonga angamba ny faktura ny jirama tombo be ny vidiny. Esy koa ny écolage-ny ankizy efa mitotona. Olana maro isan-karazany ara-bolana amin'ny endriny maro isan-karazany. Matitoko fahenina. Efa famakinao angamba matitoko fahenina fa misy zavatra tena tiako kotsipihana miaraka aminao ary tena mampahelina izy matitoko fahenina. Misy karazam-biby anankiray tsintsina na ihany koa fody hoy isika eto afovoan-tany rehefa milaza azy izay isaren'Andriamanitra ny saintsika. Izao ny fanambarana. Dia ny vakiko aminao ny matitoko fahenina manomboka eo amin'ny andininy faha 520 anaran'i Jesosy Kristy no hamakiantsika ny teny. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ianareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo moa ny hena tsy mihoatra noho ny hanina fa ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovy ny voromanidina. Tsy njovy ny voromanidina. Fa tsy mba mamafina mijinjana amin'ny taona ho any an-tsopitra ireny ary ny rainareo izay any an-danitra mamelo lazy. Arak'izany fanambarana izany dia asain'Andriamanitra tsika mba hibahaza ny fiainandreny vorokely ireny. Ianao ve efa mba nandinika fiainan'ny vorona? Ny vorona izany tsisy hoe roviana no handeha hamafy ketra. Mihinana ketra ary mety hohanina. Roviana andeha hiasa tany. Tsy mba miasa ohatran'ny fomba fiasantsika olombelona izy. Fa ny tompony mamely azy. Dia arak'ilay voalaza teo hoe tsy mitaona ho any an-tsopitra, tsy manana sarety hitaomana vary, tsy manana fahatra fisoko, tsy manana lavabary, tsy manana karazana asa atao mahakasika ny asa fambolena kanefa dia misitraka sakafo isan'andro isan'andro. Velona amin'ny fotoana tendren'ny tompo izy noho ny fameloman'ny tompo azy. Dia izao ilay toena. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Manana tombam-bidy lavitra mihoatra noho ny tsitsiny isika eo. Mihoatra noho ny vorona kely anankiray ny fiainanao. Tsy adinon'Andriamanitra ianao. Ary tsy tonga ho azy ianao fa voary ny foroniny, zanany ianao ary asan'ny tanan'Andriamanitra ianao. Any amin'ny Genesis toko voalohany dia mbola mamidina ny tantara fa efa nomanan'Andriamanitra mialoha avokoa zavatra rehetra mety ahasambatra anao, zavatra rehetra mety ilainao, ahatonga anao ahatsiaro fahasambarana. Izay Andriamanitra vao namorona antsika olombelona. Tahaka izany ihany koa. Tsy kisendrasendra ny misianao. Tsy tonga ho azy ny fiainanao fa efa manomana tsara indrindra ho anao ny tompo ary ny tompo no mamelona anao fa tsy misy olombelona mamelo tena izany. Izay mihitsy ka arak'izany fahainoanao azy izany. Tsy mamelo tena isika fa ny tenan'Andriamanitra manambara amin'ity androany ity hoe ny tompo no mamelona antsika. Dia izao anefa araka namarako teo izany ny fitahiana izany efa aparitak'Andriamanitra eny. Efa homaniny ny rehetrarehetra eny ny fitahiana ny amin'ny fivelomantsika, ny amin'ny zavatra ilaintsika tsirairay avy. Fa izao kosa te hanontany ianao arak'ilay tenan'Andriamanitra teo hoe tsy njova ny voromanidina. Andriamanitra ve manokatra ny vavan'ilay vorona dia raisiny amin'ny tanana ve ilay fotsim-bary ohatra na ilay sakafo dia hoe sakafo ny vavanao ry fody dia atsofony eo. Tsy asan'Andriamanitra izay. Ary ilay Andriamanitra ve izy mihitsy no mandrary an'ilay tranon-drorona. Mbola tsy asan'Andriamanitra ihany koa izay. Na mitaona bozaka kely eo amin'ny toerana anankiray mba hahafahan'ilay vorona mamboatra ny tranony. Tsy asan'Andriamanitra izay. Tiako atongavana dia ity. Anjaran'Andriamanitra manomana fitahiana ho anao. Fa misy kosa anjarantsika olombelona dia tsy inona tsy akory fa ny manangona sy ny mamory ireo fitahiana sy zavatra ilaina ho amin'ny fiainantsika. Tsy maintsy miasa ianao. Miasa ianao. Tsy hoe mba hamelo tena fa Andriamanitra mamelona anao fa miasa ianao mba hamory ireo fitahiana izay efa homanin'Andriamanitra ho azy sy ho anao. Ho fanampin'izany teny izany dia izao no hamarana ny Jesosy Kristy azy ao amin'ilay matitoko fahenina teo ihany hoe dia faharaiky amby telopolo dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotronay na inona no hotafianay. Fa izany rehetrarehetra izany dia ka tsy hanjentina isafatatra fa fantatra ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho any areo izany rehetra izany. Mahalala misimisy kokoa noho ny fahafantaranao ny tenanao ilay arainao izay any an-danitra. Fantana inona no tokony hoaninao, inona no tokony sotronao, inona no tokony hotafianao. Fa izao izy handrotsaka ny fitahiany aminao, izy hanomana ny tsara indrindra ho anao. Fa mila miasa ianao, mila metsika ianao, mila manangona ianao. Izany ny voalazany amin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko fahavalo ny fahavalo ambin'ny folo hoe izy hanome hery ianao hahavory harena. Mino fa mazava aminao ny tiany ten'Andriamanitra ambara amin'ity androany ity ary mahery ianao manomboka izao.
tsy atahotra, tsy tebiteby, tsy hitaintaina hoe inona no hoanina, inona no sotroina, inona no tafiana. Man'Andriamanitra zany. Efa ela Andriamanitra nandrotsaka zany fa ny anjaranao toy ny vorona, manangona, mitsipona, mitsondroka, mamory ireny fitahiana rehetrarehetra ireny. Koa dia aoka andeha am-pifaliana, aoka hizotra am-pilaminana ny sainao sy ny fiainanao, fa eo Andriamanitra momba antsika hatrany hatrany. Hivavaka ho anao mba hahatonga an'izany zavatra hitany zava-misy marina eo amin'ny fiainanao. Tompo rainay tsara sy masindriny an-danitro, soranao izay noho izany toky lehibe, araka ny teninao izany fa fantatrao izay tokony nahasoanay, ary fantatrao ny hoaninay sy ny tokony hotafianay, ny tokony hosotroanay, ny filana rehetra tsisy ny afina aminao zany. Raha marina ary dia ianao mahafantatra misimisy kokoa ny tenanay mihoatra noho ny tenanay. Koa amin'ity androany ity, mety izy ampaherinay tsiraray avy, fa mbola manana tombam-bidy mihoatra noho ny biby izahay, mihoatra noho ny tsitsina izahay tsiraray avy. Kanefa na dia eo ary ianao mandrotsaka ny fitahiana, efa mampiely rehetrarehetra izany tombontsoa manokana ho anay izany, dia omeo hery izay ahafahana mamory izany, omeo tanjaka izay ahafahana mitsipona izany fitahiana izany, omeo herin-tsaina izay ahafahana manangona ireny fanomezan-tsoa rehetra avy aminao ireny. Tononoko vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.